Ate an-tany anao firy mety ho firy ny lanjan'ity rano tapaky ny vera ty? Mety ho firy ny lanjan'ny rano tapaky ny vera ty? Voilà. Mety samy telo zany nareo hoe nanazy zao tombatombana zay anaovana tombana azy aty ivelany. Fa izao ny lanjan'ity rano ity rehefa tena zohina dia tsy miankina amin'ny fatrany sy ny habetsany fa miankina amin'ny faharetan'ny fotoana izay hitazomako azy. Averiko, ny lanjan'ity rano ity dia tsy miankina amin'ny fatrany sy ny habetsany araka izay tombatombana handrefesantsika azy fa miankina amin'ny faharetan'ny fotoana hitazomako azy aty an-tanana. Zany hoe amin'izao ora sy minitra moa zany hitazomako azy zao dia tena maivana ilay izy, tsy mare poids akory fa raha mijanona ohatr'izao eto pendant 1 heure dia manomboka mavesatra ato dia ity vera zay farany zay maivana ity lasa mitovy lanja amina poids na 30-40 kilo. Fa inona niova? Tsisy zavatra niova fa ny durée du temps, ny faharetan'ny fotoana manova zavatra. Ny lesona ho antsika amin'izany koa dia ity: ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Fa isika ao anatin'ny fotoana iarahantsika aminy no mety hiova ny perception-tsika, ny fatra sy ny lanjana zany fitiavan'Andriamanitra zany. Zany hoe isika no manova plutôt ilay perception-ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fifandimbiasan'ny fotoana, noho ny zavatra mitranga. Fa ho an'Andriamanitra kosa izay tiatsika dia arakaraky ny handrosoan'ny fotoana, arakaraky ny mahaelan'ny fotoana vao maika mihamavesatra sy mimakadiry ny fitiavany atsika. Zany hoe ao anatin'ny fotoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra mety mihena, mety miova na mety miofo, fa ny an'Andriamanitra kosa plus ny fotoana mandroso plus mafonja izany fitiavan'Andriamanitra zany. Izay ny antony mahatonga ny mpanao Salamo 150 manao hoe: misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoanao ny fitahiany rehetra. Zany hoe asainy mitodika ny lasa isika ka mijery ny vanim-potoana atao hoe lava niarahantsika taminy dia ho hitanao fa arakaraky nandrosoan'ny fotoana no metsapany mavesatra izany fitiavan'Andriamanitra zany. Koa aza tsaraina amin'ny fifandimbiasan'ny fotoana ny fitiavan'Andriamanitra anao ka hoy ianao hoe ny matsatso na hozy anao hoe tsy tia Andriamanitra, fa au contraire plus mandroso ny fotoana plus ny fitiavany anao mihalehibe ary mihalehibe hatrany.